amin'izao ienoanay ny teninao izao tsy angatahana ambo ka andreny filazany tsaranao zahay dia anao eny amin'ny fiantsoanao anay ary hanotenao anao iorenanay tsy iozongozona ny finoanay amin'izany efa iantsonao anay tsararay zany. Koa miteniana tompo mandrenesanay zany antsonao aminay zany ny aminao Jesosy Kristy. Amen. Ampitomboin'Andriamanitra aminareo lavana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany aizonareo mandray izao hafatra mpitondra miary amin'ny alahady voalohany amin'ny volana fahafito Jolay anorenantsika eritsekema ny lohevitra hoe kely ianao miorena amin'ny antsony tompo. Tsy mantaitra atao am-pahitanany zany lohevitra zany satria mbola voavolana Jolay zao tsy eritsekema zatra mianatra momban'izany fiantsoana zany volana iny Desambra izao aty amin'ny volana Jolay zany no lohevitra fa nampisaotra n'Andriamanitra dia volana ieveratsika mitaranantsika indrindra ka afaka inotsika hoe miantso ny tanorantsika ny tompo ka iorona amin'izany antso ny tompo azy zany. Dia mifampikitika miantitra ao ampitongoty ohatra ny tsisy resaka ho atsika tsy ao maty tanora ny taony ramose io azary matahotra ianao ny Tesalonianina faharoa toko faharoa zay iengatsika mitony teny dia mahasana ny olona rehetra ary raha zany fiantsoan'Andriamanitra zany natao resaka ampianarina hotorina na iza hianatra mombo zany. Genesis toko faharoa tsy miala ireny ny zanak'Andriamanitra rehetra mahatsiaro nananganantsika ny fotoana ankalazana an'Andriamanitra zao iomanana izy trondronono zao tsy miala isaky ny fotoana zay ho ankalazay. Genesis toko faharoa amin'ny Korintiny voalohany. Dia mifona tamin'ny tompo za tsy hitory ny Genesis toko faharoa tsy haiko io satria za enatsoina averao fotoana hitorinana zany amiko zay natsoinao fa tanio aho tompo iaingany amin'izay ilazany ny apôstôly Paoly momba ny zany fiantsoana izany. Tesalonianina faharoa toko faharoa ary mba teninay mihitsy teniny apôstôly Paoly tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ny aminareo zay rahalahy malalan'Andriamanitra izy tsy maintsy fatatsika fa tsy mba fampiasako zany teny aminao tsy maintsy mibenaka anao rahalahy fa ny tompo manana zany fahefana hiteny tsy maintsy aminao zany. Fa eto dia mba anao tsy maintsy amin'ny tenanay zany tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ny aminareo zay rahalahy dia anareo zay efa nofidian'Andriamanitra hahazo famonjena. Mba te hanaitra kely anao ho ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy ny andiny fahasivy
amin'izany tsy maintsika mba hisaorako an'Andriamanitra zany. Tesalonianina voalohany toko fahadimy ny andiny fahasivy. Ndao iarahantsika mamaky mba tsy hatory ianareo. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahitezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dikateny-tsika ny nataony hoe fahatezerana, fa ny dikateny katolika dia fahaverezana. Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahaverezana. Personne n'est prédestiné à la perte. Tsy misy olona no tendren'Andriamanitra mialo ho very. Da misy tsy maintsy isaoranay an'Andriamanitra ny aminareo tsirairay. Na izy ianao miaino an'izany teniko izany, na izy ianao efa naharitra ny aino anay farafakely ny telopolo taona, tsy misy na iray azy prédestiné ho amin'izany fahaverezana zany, fa mba hahazo famonjena. Trano dia tsy mahafaly anao akory. Andriamanitra efa manomana famonjena ho anao so. Andriamanitra efa manara anao tsy vohozona ho amin'ny fahaverezana. Afa-tsy zay na zay ny Genesy toko faharoa-polo andiny fahatelo ihany. Hitary izay manisy soa anao zaho hoy Jehova, fa hanozona izay manozona anao. Mantsy ny taranaki Abrahama rehetra, tsy zaho ihany, fa taranaki Abrahama, zanaky Abrahama, izay mino tahaka ny Abrahama, dia hitenena ny tompo tahaka izany, ho tahina izay manisy soa anao. Any amin'izay asa ataonao any, any amin'izay fivaleraseranao any, any amin'izay fifandraisanao manizy amin'ny olona rehetra any, ho tahina izay manisy soa anao. Manao afera miaraka aminy anao dia asiny soa ianao, ho tahina ny olona iny. Dia afera dia ny tsara zany. Sao dia mieritreritra zavakafo anao hoe ay mpanao afera anao, ary teny tsara zany hoe manao afera. Teny malagasy na dikanareo azy fotsy mohatry hoe mba manatsara azy hoe kokoa manao inona? Mandraharaha. Mpandraharaha. Dia zay anao vao milamindamina amin'izay ay mpandraharaha kay mpanao afera. Fa any mpanaovanao ny raharaha rehetra any anao, misy mitay anao, misy manasoa anao, misy mikarakara anao, ho tahina iny olona iny. Fa zay manozona anao, mamety fetsy anao, mankaratra tokony anao, vohozona iny olona iny, tsy zaho manozona azy. Ka hitenena ny tompo hoe misaora fa azanao, tsy zaho manozona azy. Fa izy naka ny toerany ho vohozona satria nanozona izy. Fa tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ny aminareo zany. Fa tsy misy na iray azy aminareo vohozona. Tsy misy na iray azy aminareo voatendry ho any fahaverezana. Fa mba hahazo famonjena. Ao amin'izany indrindra no niantsona anareo iny apôstôly Paoly andiny faefatra ambin'ny folo. Tamin'ny filazany tsaranay, na tamin'ny tenay na tamin'ny ampistininay. Rehefa mlazany apôstôly Paoly ny mba matsiaro kely laza mombamomba zany moa le fetiny reny tamin'ny fotoany naveriny ray naresy lahatra anay tamin'izany fiantson'Andriamanitra zany mijaona toko fahadimy folo andiny fa enina ambin'ny folo hoe tsy ianareo no fidy aho eto, fa izaho fidy anareo ka nanendry anareo mandeha sy amoany haharetany vokatrareo. Samoa zany
mba nahitana anareo niaritra tao zany miantsoan'andriamanitra anareo zany ahitana anareo na inona fitsokana zany rivotra zany hoe delta ino zany masiteny rehefa naheno an'iny aho dia zao no saina natolotry ny tombo hitanao zany mahatsiaza ry zareo mihitsy ohatry ny manao siklona voalohany zao manarany siklona faharoa raha natsy hoe manao ny anarany dia nariva zany zao aty amin'ny laharana fahadelta isika alpha beta gamma delta dia hoavy ndray zany ve manaraka ao hotongatrany amin'iny izy ty hotongatrany fianany omega ve dia toy eo foana zany anarandoza zany naovan'andriamanitra ianao miaritra ianao nantsiko mba niraisy misy niteny tao televizio ary voarainy raha namana kely zatra teny pivoriana zaho a tsy tian'izany ataonareo hoe fepetra ara-pahasalamana zany za tsy tian'izany magnano feperana fa fitandrema ara-pahasalamana zaho no mitandrina fa tsy feperana zany fa raha vo olona zay feperanao olona zay dia manino izy mandrifatry izy zany tsy mbola mila mianatra voambolana mba hitaizana ny olona io afahany mankatony teninao fitandrema pahasalamana anao tao tsy maranitra kely feoko zany zany fa tsy maranitra feo dia narovany tompo ianareo zay sotra dia afaka naharitra vokatra amin'ny tompo anay maharitra fa tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo mba handeha sy ary hahaleta ny vokatrareo nareo zany mba vokatray tamin'izay teninay fampianananay zay ataon'le zazakely tsy eo le zazakely satria bebe tsy hitako eo ary zareo etsy mipetraka le zazakely eo foy manontany ny bebe tsy bebe moa ny anaran'ny reny ao atrano iza moa mani mary mani fa manina ianao pastera io manino izy mivazavaza io ambaniraisynareo mivazavazanay teninay dia nampiorenareo tamin'ny reny ny finoanareo ka na ina ny doma teo na ina ny atra teo dia naharitra ianareo tonga vokatra ho anay eo anatrehan'andriamanitra maharitra ianareo faran'izay amin'izany hoe nampaharetin'andriamanitra ny zanako ninona ny tranga nizana ninona azy teo fa teo mpanomana ny kontoroteko izany fotoko azy tompo iresahako io ohatrao resaka mozao resaka mitompo mba ndaiandro ity mba amin'ny fotoana zay tsy apositoiny tonga vo an-trano za irepresana ny tompo mihitanao ohatry ny eritreretinao ioota ohatran'izao tsy jeso jeso tena matazoa izanako io a mararo ma zanako anena tena mba tsy hoe zany tompo fa zaveranao ireny ao a hoy aho matsy azy ohatry ny eo mitsy de izy resaka miady varatra dia misotra ny tompo nampaharetiny ianareo tamin'izany delta zany ary tsy tamin'izany ihany ka tsy kely ianao amin'ny Jakova toko voalohany 1:12
azany akakykilesisy any mbola mitady azy jakoba toko voalohany faharoambin'ny folo zavatra zay olona maharitra fakampana fa rehefa voazatoetra izy handray sady voninahitra fiainana zay lazay tompo mena zay ty azy mena inona sady voninahitra fiainana courant de la vie satria voninahitra zay maharitra mifanarana tompotompo niany zareo be grady manao zavatra zay vo petana grady fa ny atsika miaratra ao amin'ny tompo dia mahasaky voninahitra izy adeo satria voninahitra taotao tsy teo satria voninahitra miareta ary zanao satria fantatrao korintiana voalohany toko fahafolo fatelo ambin'ny folo azasakafana antsony fivahainao zany fa tsy misy fakapanahy avelana miaratra miatra aminao afa-tsy zay zakan'olombelona ihany dionao maharitra fa rehefa tsy manaiky hiaritra ianao na zakan'olombelona aza dia tsy maharitra ianao mitomboka renao imezany devoly dia mitsinjaka izy dingondrambotry iny izy mahitanao mitomboka io fa ianao miarety na atao meravy mamamily fitina tsara ke zany zany aza mandray rehefa mianatra ny soratra masina dia voatery mianatra momba ny devoly fa tsy psykologue devoly tsy tahaka ny Jesosy tsy tena mahafantatra ny sainao izy da mahatonga azy io atao le famitana dia everiny fa ho lasany amin'iny ianao dizy ianao devoly tsy fantatrao akory tsy lasanao amin'io satria tsy psykologue izy fa Jesosy fainy psykologue fantany toetrao fantany toetsainao dia omenanao zay eriananao anoeranao ndre le fakapanaitiny devoly eny dia resinao eny sambatra ianao sambatra zay olona maharitra fakampanahy fa ho satroana sady voninahitra fiainana izy ao fiainanao andavanandro zany dia satroa voninahitra fiainana ianao zay zavatra mitranga rehetra ny fiainanao na loza io na faorina io na tsara zany na ratsy zany ataon'andriamanitra tonga sady voninahitra ho anao reny zany le sady voninahitra fiainana mitoetsava mitranga rehetra ny zavatra mitranga rehetra dia hain'andriamanitra ao avadika ko sady voninahitra miovatsy ny tenin'ny apôstôly Paoly ihany Romanina 8:20 fa ny zavatra rehetra dia hain'andriamanitra ampiasaina hahasoa zay ty azy ka tsy maintsy misaotra n'andriamanitra zay am'izany ataon'ny tompo aminareo zany reny rehefa tonga ty an-tranon'ny tompo mahita anareo velombelom-polo zany ho hita rehefa mandray famelam-pelokolo zany ao hitako miova mitsy ny tare mavelaheriko faly fa misy mbola le miady saina mbola meloy ny devoly mbola apokalypsy 4:10-12 miapangatsika manakarivo eo kavanandro eo akaiky n'andriamanitra ny devoly amin'iny ianao mbola atao ny devoly iny hitan'olona maro ka mitsy savioko vovelanyeroko amen zany natongan'io atany amin'ny synode lehibe tany tsirana na fahizana 1996 enina amby sivifolo mivoly tany synode lehibe netsika eo mahatsiaro am'zany satria nazan'izany tamampiaronatsika teo amin'ny 11-18 août any sababa tany atsikana tamin'izany fotoana zany rehefa miresaka ty liturgie-jekema ty ny synode lehibe le faratapony ny jekema mpanapakevitra
avy mandray famelana keloko ny zanak'andriamanitra hoy liturjejekely dia mahazo miteraka ndrisy fa tratrany fahotaniny sasany tsy te hifaly eo anatrehan'andriamanitra tratrany conservatisme fa zany malaza ty amin'ny protestante aty conservateur tsy mety hiova tsy mety hivoatra ny première édition tamin'izany liturgie zany nananatsika ary ny microtévisme mba asehoko amin'izay olona namontsy tany sa tsy namontsy tany fa miresaka liturgie voasoratra noir sur blanc miteraka rehefa mba rehefa mandray famelan-keloko nafinaritra ny fahatongavany doyenny faculté tamin'izany zandroko raha mambason Laurent tamin'izany fotoana zany tonga taty izy mivavaka tato amintsika hitoroteny izy ny voalohany nataony aloha raha mahatsiaro inona natao tsy tsaroko paster zany kafa tsy teo tamin'izany nefa teo mihitsy ianao nataony voalohany tsando kiraro apetrany teo tsy maloto karaha tsara tanio kiraro ny tsoara matsiaro izy rehefa nandeha teo ataony atao amin'ny tranosaina ao anaty zany manoatra ny tena zany nampianarany tompo ise tsy nampianatra anay dia zany nanaraka ny tompo fotsiny tany masina hitsanao io esoro ny kapany mitombotra ao fa rehefa nitoroteny izy dia naveriny tao anatin'ny toroteniny manahoana ny hafalinao raha mba ilazan'andriamanitra fa voaverany alcan noho ny amin'i Jesosy Kristy da tsy faly koa ianao fa zany tombotsoa tombom-barotra anananao tombon-tany anananao amin'izao tontolo zao tsy mivavaka any famameloana zay mivoaka rehetra io voeloko ianao ary amin'apara ny tribunal hoe aza mahitako ny tongany meloko ianao fa tsy zany nataon'andriamanitra aminao mijaona toko fatelo andimy fa fito ambin'ny folo fa andriamanitra tsy naneraka ny zanaka anameloko izao tontolo zao fa mba hamonjena n'izao tontolo zao ka tsy maintsy misaotra an'andriamanitra iny aminareo fa nataon'andriamanitra nahazo famonjena ianareo hazo mafy azy zany zany voteniko tamin'ny zanako tao an-trano teo zany vavaka sika ndeo any am-pianonana sika aza atao zava-mataro zany iainy ten'andriamanitra sika aza atao zava-mahazatsy zany raiso ho anao ny teny tompo dia miorena tsara zany teny tompo voarainao zany fa zany no sapi-boninahitra hoentinao miakatra ny tompo ranitrizay ny finaonao ilana zay ny apôstôly Paoly any amin'ny Timoty faharoa toko faefatra iny andiny fa fitery ndiny fa valo indrindra ny hoe mba ho satroana sapi-boninahitra ny fahamarinanao le fahamarinana eo c'est pas votre justice sociale tsy fa nitoerana tao amin'ilay Jesosy lay marina izaho milamana sy fahamarinana nitoerana tao amin'ny Jesosy dikany hoe nino an Jesosy tsy niana tamin'ny tompo mihitsy ianao dia satroana zany satroboninahitra ny fahamarinana zany ianao tamin'ny faharetanao tamin'ny finonao an'i Jesosy faly izay tsy maintsy misaotra an'andriamanitra no ny aminareo natahiry ny finonareo niaritra zany fakapanana atao devoly tamin'ny fiainanareo zany fa tsy zany ko ihany no niaretanao mba raisikely ny Filipianina toko voalohany andiny fa sivy amby roapolo io zao tsy tianao io mba voakely ny texte zany fa Philippiens 1:29 Filipianina toko voalohany andiny fa sivy amby roapolo ampitaizanareo zany teny frantsay zany fa ianareo fa mena nohony amin'ny Kristy tsy hino azy ihany fa iara-paolina koa sao dia mieritreritra anao fa kristiana dia tsy faolina ihatra fa ny miara
tenako fa efa niaritra zany anareo ampiarahana amin'ny texte apôstôly Paul izy io any amin'ny Timothée faharoa toko faharoa 11-13 avoakelina avy teo zany Timothée faharoa toko faharoa ndiny fa raika ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo matoko zao teny zao fa raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia miara-benanitro miara-miaritra amin'ny Kristy io nao mpiaretana fahoriana io ianao io mpiaretana ny fahoriana ny fanenjera ny hafanao io ianao mpiaretana ny fahoriana ny fitenena ny ratsy eto io laminao io miara-miaritra aminao ao koa Kristy tato zany fa na inona atao amin'izy aminao zay mino any Jesosy io dia ataon'kio amin'izy amin'ny Jesosy asa fiaonana tamin'izy ny nanazavako an'le hoe ireo madinika mino ahy ireo hoy Jesosy ireo madinika mino ahy ireo dia ny ao an-tsainy sasany zany madinika zany tonga dia any ambany tetezana ny adiko tamin'ny voamerany asa sosialy tato am-piangonana zany manao fafikatrana ny volan'Andriamanitra ianareo io ataonareo io amantsy azy tantarako ny zavatra hitako maso tsy tantaran'olona zany nahita masoko zao nahita dia tena hitako mihitsy rahatsina nitady atory dia mitady moyen tompo hoe anairana zay na rehefa taitra manao fafikatrana ny volan'Andriamanitra ka sanatria lazainao fa madinikeny tompo le olona omenao vola ka izy rehefa avy eo any fitotoka le vola nomenao azy teo le vola niaretanao nataonao rakitra ho any madinikeny tomponao iny misy totoka fa ny madinika lazainy Jesosy dia reo mino azy nangoza be ny olona na keblitika io na lahabe ny olona potika kely ny olona madinika mino azy na betona izy na zazakely mino azy zany toloe tompo am'zany hoe madinika mino ahy ka na inona ataonareo le madinika mino ahy ireny dia ataonareo amiko ko i Jesosy manenjika ianao izy tsy anao ihany mijery fa izy ako i Jesosy efa anatinao ianao efa niresahako na nazavako na mpiararako tamin'ny fotoana zay le hoe niteninay sy ny episitinay tamin'ny toroteny tahaka zao tamin'ny conférence tamin'ny soratra natao tany anatin'ny gazety tany any amin'ny FB isaky mihetsika miteny taminao na mpianatra anao hoe aza matahotra ianao fa tsy hainao irery akory no miaritra io zakainao io dia lazainao fa tena vomafy mihitsy ianao tsy fa tena miaraka aminao ny tompo dia niraisinao tamin'ny taonako anao hoe ino rehefa mitsanga ny varavarana hoy Jesosy ka mandondona raha misy meny feo ka mamboly varavarana dia miditra i Jesosy fa tsy ty ivelany aiza zany izy ao aminao ao ny tompo zonopelaka zao ao aminao tompo io mieno ahy miara-mieno ahy aminao Jesosy raha miteniteny foana ahy dia Jesosy misy nitenitenenako foana zany masaroty ny an'ity resaka titoliteny ty miteny amin'ny zanak'Andriamanitra tsy mahazo miteniteny foana vide de sens foana tsy misy ilana azy foana tsy mitoetrakory fa miteny amin'ny Jesosy ao anaty io zanak'Andriamanitra miainanao io ianao dia mahareta azy zananao mahareta fahoriana mahareta
fakapanahy fa miara mizaka am'izany aminao koa Jesosy ary matoky fa i Jesosy miara mizaka aminao io lay Jesosy tantarainy matitoko faefatra manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 faraky amin'ny 20 azo tara tantarainy io ka toko faefatra 20 ka hatramin'ny 7 na ray devoly fanahy io Jesosy anatinao io lay Jesosy nandresiny devoly tamin'ny fakany devoly fanahy azy ary miara tamin'ny Jesosy tamin'ny Jesosy devoly tamin'izay am'izay lioka moa milazazy amin'ny 17 amin'ny lioka toko faefatra mbola hiverina indray aloha niala taminy namela azy teo aloha izy tsaroko ny verenany vinanga teo ambony hazo fijaliana Jesosy io izy miombo io ny loholon'ny Israely ny mpisorony Israely mandalo amin'ny hazo fijaliana miteny amin'ny Jesosy mitondra ny teny devoly indray amin'ny Jesosy raha zanak'Andriamanitra ianao dia midina teo zay dia lioka toko faefatra 17 nandao azy izy aloha mba hiverina amin'ny fotoana anankiray fa tadio fa resiny Jesosy zany devoly naka fanahy azy zany matoky ianao zany fa iny Jesosy anatinao miaraka amizaka aminao miara-miatra aminao miara-miaby aminao io dia Jesosy amen fa resiny Jesosy ianao koa miara-mandresy aminy fa lesy koa ianao miaraka aminy niny atao devoly eo niny fanapanahy atao eo na detanao tonga na oenty eo resinao miarana Jesosy mitsy io aza mafaotsy ianao fa io Jesosy io anatinao io Jesosy mpandresy mampandresy ianao fa tsy zavatra avy any ivelany olona tsoina tsy zavatra olandrasany fa efa ao anatinao le Jesosy mpandresy ianao zany mpandresy miaraka aminy zay miteraka tsara am'izay ianao amen sotra tompo azany nataonay le hoe tsy maintsy misotra an'Andriamanitra zay ny aminareo am'izay nataony tompo aminareo zany natao nahazo famonjena natao vokatra ho anay vokatra maharitra ninona miseso mitranga amin'ny fiainaneo ary vokatra no satrony tompo voninahitra fiainana ao am'izay andesy ataonao rehetra ka nazovy mitsodrano anao manome soa ho anao dia tahin'Andriamanitra hoe ankureny dia vo mainka raiki-po aminao fankatianao satria arakaraka ny fifandraisany taminao arakaraka niny arahany taminao satria izy tsy manisy ratsy ianao tahin'Andriamanitra izy vo mainka tsara ny finamana vo mainka maharitra ny fiarahany azy le fanaovana afery dia toy mivelatra mavita na raha be dehibe nareo satria mahazo fitahiny izy ianao no voka-pitahina ho azy dia hoe le namana anankiray lasa am'izany fitahina fa za tsy mahazo azo afady izy ara mahazo mainka fa ianao zay mitahin'Andriamanitra no tahina ianao tahina ny firenena rehetra ianao vakitsara dia isiko 10 no vakitsika teo Paranakoa ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny 5:10 amin'ny Tesaloniana faharoa faharoa tomoera tsara raha tomoera tsara ka hazony ny fampianarana nampianarana anareo na tongotra anareo io anateo tsara toy tomoera tsara raha ka hazony ny fampianarana natongotra zay nampianarana anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay teninay azo mena titra hoe vazavazanay
miara-nanazy fampopavana zahay sy ny zanako vehivavy toroteny tary azafady anareo vehivavy sy manina anareo vehivavy akory any dia zay a mpivavaka miara-petraka aminay eo miaino an'ireo olona mitoroteny dia vehivavy mitoroteny dia mandeha mitoroteny izy io a tsy manko izy io izy ny tompo dia eo izy mandeha eo izy ny zanako akaiky tena tsy mitrerona mihitsy ny dadaka izy dia psychologie de l'écoute le fiainoana misy psychologie io rehefa zay ianao malefadefaka zay miteny dia manina le olona tsy miainao akory ka izy io eo dia farany reniko ohatry ny hoe somary teknike kely zany fa mety misy tsy mahay an'izany mihitsy misy clapé aokenoanao raha ny olona mianatra sofina dia mety taimpangamby izy zany fa misy clapé misy pression ilaina anosika iny clapé io vao misokatra teknika be zany resaka zany fa ny mpikarakara tomobile nina mahay an'izany ny électronicien koa mahay an'izany fa misy geodésignere zay any manao clapé électronique raha tsy ampy ny tension tsy misokatra io raha tsy ampy tosiky ny tena io manosika zany clapé ny fiainoanao zany dia tsy hainao koa tsy vorainao koa le zavatra nazaina taminao nangalo ohatry ny rano natosika tambony vorona fotsiny izy ianao nefa nanosaka rano tambony nanganagana lena ve le garagana dia milasa fotsiny le rano ry amin'ny tany izy e kopaka kely dia maina tsara ohatry zany akamalony olona avy miaino tsy lena akory tsy mamoto azy akory le rano tsy voarainy akory zay tontena atao taminy tsy miatrafiainany akory zay nilazaina taminy miorena tsara azy avanahy hazony tsara zay nampianarinay anareo tamin'ny teninay sy ny epistilinay epistily gazety zany hoy ateo ny FB efa fa lasa fitaovana ampiasaina mihitsy amin'izao fotoana ampianarana fa tsy hitantarana hoe nazo kiraro vaovao any avoaka iny kiraro vaovao any amin'ny FB atao inony zany ny FB dia natao hifandraisana hifampaherezatsika amin'izao fanomponan'Andriamanitra ny soratra nataonay ho amin'ny sampanasa asa fikamana misy boky fa voasoratra mihitsy mba afana mampita fampianarana ny dekona nanaovana boky mihitsy anoratana zay everina fa tokony atao amin'izany fanompony an'Andriamanitra zany isaky ny vola izy vakina iny averina iny epistilinay ho anareo mbaray misy teny mandratra kely amin'ny voambolana dia atao anaty farakisosona mba analefaka azy hay nataony anaty farakisosona izy fa ka tsy mipatana be amiko aty raha mahay mahay mamaky ianareo tia ambara izy dia nasiany farakisosona atsy alatrananao akory azony tsara azony mafy zay nampianarinay anareo hoy ny apôstôly zakio teny an'izany aminareo mino aho marahatra zay any amin'ny tompo aho ka misy milaza zavatra aminareo ray andro zay dia mety matsiarinareo hoe efa nlazay dada taminay zany na tena tsy matsiarina inona na inona ianao dia le olona akaikinao no tena fa lazay paster zany zany ve tsy nraisinao tsina mety tsisy tsaronao io fahatserovanao io fitadinao io ohatry ny fitehirizana entana reny dia zay nienonao ka nraisinao dia tafajanonao tadidinao akio ny jaona toko fa 1:10 alina ndeha ny fa 7:10 ny fanahy ny fahamarina zay mena Andriamanitra antsika no mampahatsaro antsika zay rehetra nazaina zay taminareo remobilisation mampatsiaro
ny fanan'andriamanitra mampatsiaro anao zay lazaiko taminao mba tsy ho tsy hanadionao zany tontena atao taminao zany ka tsy maintsy misaotra n'andriamanitra iny amin'izany rehetra zany navelany teny taminareo navelany nanoratra epistily taminareo navelany nitaizanareo tamin'izay niarantsika nandritsaka fotoana rehetra zany tsy maintsy lazaiko ty satria lazay ny apôstôly Paoly indrindra misy lala fanitsinany amin'izany miaino raha-piangonana sika sa tsy miaino zany no tonga ndre to mialo anao mbola losika tsara miaino fa tsy hoe vita dao retraretra zay mbola zay na raha-piangonana na ny fiangonana sasany de rehefa ndeha iny raha-piangonana ny ataony sasany de manino lasa no mivoaka de mivoaka siara inabaraky rehetra any tokotany any fa ny atsika ianao vao tonga mitonga de zay na raha-piangonana oaizy ianao zavatra voanotiko oaizy ianao iny miaino zany de mandre miaino sika de marina amle raha-piangonana lay fisainana nataon'le olona tany any maty telefôny tsy synchronisé reo zatra ny tranga de lasa miala le synchronisation fa i telefôny isy ny tabletiko tia synchronisé taloha mbola verina mbola réinitialisena ny anakire ina atao zava zay paster zany tsisy fantatray zany paster réinitialisena ny telefône réinitialisena ny tablety de synchronisena amizay de zay zatra mitranga ao anatiny io misangaty de nisy teny olona tahaka zao tamin'ny alahady 27 juin teraka ovina moa ianao iny paster zany ve ty tsy hoainareo tamin'ny 17 mai valiko izy tamin'ny 17 mai ka ngatsy tamin'ny 27 juin hoy izy ao anatin'le soratra zay votoizany amizay hoe mahay manango karena maloto misitsy anao no de sinao am'zao de mahazo vola avy amin'ny fiangonana ianao safady ato voalohany tsy zaho nanapa-kevitra hoe mariny fa 5 taonako tsy vita tamin'ny 17 mai zany satria tamin'ny 17 mai zany tsika taiza nanomitra n'izany le komity atia 27 juin nataon'le izy tsaiko 20 juin fetiny ray 27 juin 65e ny le ray de nanango karena maloto avy taminareo koa ny zahay de ohatra ny enokenoka tamin'ny voady le izy reny tsy anaisanay hoe eritretra hoe vola fa le sifaninareo nahazaratra avy tamin'ny tompo de fakasitranareo na hoe io lahantitra io no teny tamiko de nahazo zao tamin'andriamanitra aho de makasitraka azy aho zany ny voady reny vakiny ny voady reny ray monja tany amin'ny farany indrindra vo nisy teny hoe mba misy an'izao zay omenan'io lahantitra io tsy resaka fitadiavam-bola moa zany fa fantakarana ny zavatra iainana tsy tonga hitady vola koa zahay zany valiteniko tamin'ny songabaritany rehefa anao le daty andaminana ny fiainany mpitandriny zahay tamin'ny fahafolo taona tamin'ny fahadimy taona zany manko fanao ny fiangonana ankarazay leny fa tamin'ny faharoapolo taona ina natao tsy nisy nataotsika tamin'izany tsy nanao tena ndray mava tamin'izany tamin'ny fiangonana azy zay fa rehefa ho avy am'izay ny fanterana na tsiaro ny fanterany dadarabe manaky zay na tsiaro ny fahasairana ny fiangonana zahay tsy maintsy tonga satria fa fatapotra ao fotoana iasan-dala zay tsy maintsy hiditra fitondram-piangonana ny trano mbola tsy vita rotoroto am'izay
raikitra ny aby anatin'ny covid ianareo natonga zao ela be vo vita ino zao zay zany efa eo atao fitaina ny trano data ao tsy maintsy atao io sady mikarakara anay zany fiangonana mikarakara ny trano data vakitratra natao teny hafa tsy anao zany amin'ny fiangonana tsoa zay trano dika nanaovana hoe fa 10 taona tonga dia trano atao zao tsika ndenao retirety tsy manao trano tsy manao trano mikisaiko fotsiny vita dia mianatra amin'ny tompo ao amin'izany fiaraha-manompo zasika mianakavy amin'ny teniny apôstôly Paoly eo amin'ny Galatiana toko fahaenina hoe 9:1 mbola tsara fitadidiako hoe nahantotra azy io Galaty 6:6 aoka zay nampianarina ny teny hahafoy zavatsoa zay nampianatra tsy zaho ny teny an'izany tsy zaho nampianatra an'izany ny soratra masina ny teny an'izany dia raha manao reny ve ny fiangonana dia natao ho mananona arena maloto any tenanay zahay tsy ato ny kovavy no teny amin'izao tany feo tantara fiainam-pitandronany amin'izareo any izy atoko ainy amin'izareo na dia any aminay azy dia any tanàna saky ny efatra 10 taona misolo-tandrona lavadrindra folo taona misolo-tandrona indray dia za zany mitantara amin'izareo mianao sakafo io zay zao raha ho avy ny fisotronolonay 10 taona zay tsy miala teto akany fotsiny hitsy sa zay fa ny any ny sasany an'izany mieritreritra hoe kanareo tsy nanazo fiangonana lehibe dia tsy miamako mahazo vola be ianareo tsy marina zany tsy resaka vola be zany nanotaniko izy telo morala zana izy mitsy ny manao pasto dia le anankiray dia le maino resaky iny no mamaly raha zao manjoany lahy zao za tsy anao azy zany so dia mieritreritra moa fa hoe pastery eto akady fotsy dia miadana be io olo io matombo fotsiny ataony raharaha dia manofo bidiny dia manofo dia ao dia mifola efa mety fa raiky tsy manao iny azafady na miadoko fotsiny fajakana mba makiteny mahita ny sotena présidence sotena ny présidence dia toka niarana marika tamin'ny tomahy dia ho izy ianinay paster laza ny fivavahantsika atao am-piangonana mba malaza ao zany tsika any amin'izareo any ina le laza président teny roy ihany tsaky ny w ianareo manao a ienina fa voataiza manao gasibosy manasa tanana tsofoka tongotro tazona elalela voataiza amin'izany vazavazanay aminareo no mahatonga an'izany dia manaiky ianareo nareo koa matana vazavazana dia manaraka kanjao zany rehetrarehetra zany tsy maintsy isoranay an'Andriamanitra no aminareo mahay miaina mahay mandray dia nahazo famonjena dia saroran'Andriamanitra sady voninahitra fiainana dia mahato manapiavin'i Jesosy azo avakina amin'izay
ny Tesaloniana voaloha toko fahefaranamoko ny andiny fatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo itsena ny tompo eny amin'ny gaolanitra sika rehetra itsena ny tompo eny amin'ny gaolanitra dia fakateny hoay paster hoay taotaorano eny amin'ny gaolanitra zay itsena ny tompo eny sika no amin'ny fiapetanao fahoriana zava-manaiky tenitenen'olona zaozaozao rehefa tao rakitra dia mivoaka misy manao zany nahita n'izany iny zany fa ndeha atao le rakitra momba ny dia inany atao mangoronena izy dia rasy izy mandeha ohatra leritreretiny ho anahy le izy tsy ho anahy io tsy hitana fotsiny zany Jesosy io ahita ianao rehefa tonga eo zany milkiseky zany hosotra io fa misy soratra anarany Jesosy Kristy mivandravandra mihitsy eo any Jesosy Kristy io ny volana angoninao nomenao any Jesosy Kristy ny vidianana an'io dia mahay tahaka zany ianao mankasitraka n'Andriamanitra amin'izay ataonao hoe mandinika mino ny tompo hoe zany isan'izany amen